raha toka efa 5 taona lasa zay no nisin'ny fanakonan'ny volana ny masoandro na ny eclipse teto Madagasikara dia azo tombony amin'izany indray isika amin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy zao eo am-piomakomanana amin'ny fanapariahana ilay solomaso ahafahana mijery izany ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra misitraka ny fahitana ity tranga ity. Aparitaka manerana ny nosy manomboka amin'ny 15 ny volana aogositra ho avy izao ny solomaso ahafahana mijery ny eclipse izay iseho eto Madagasikara ny voalohan'ny volana septambra izao. Jifaina amin'ny vidiny 500 ariary ny solomaso ary any amin'ireo toerana voatokana ho an'izany ihany koa no afaka manjifa izany mpanjifa. Zany manomboka amin'ny latsinaina talata farafahatanana dia ireo pharmacie rehetrarehetra manerana Madagasikara ireo dépôt de médicaments fivarotam-panafody zany dia misy grande surface koa izay hivarotra grande surface dia mety reny le fivarotana ny toby mpamatsina solika ireny koa dia ireo le opticien le spécialiste amin'ny maso izay ihany no mahazo mivarotra an'izy tsisy épicerie mahazo mivarotra an'izy sody manko misy mamitaka satria araka ny tanjona teo dia hoe io le éclipse solaire ny hoe masoandro tako ny volana io dia tena misy zava-doza ho an'ny maso zava-doza ho an'ny maso le izy ary tena mety mirehitra mihitsy le ataon'le hoe retina dia karazana fakantsara ao anatin'ny maso ao ka dia ny tanjona zany dia hoe ny malagasy rehetra tokony manana le solomaso daholo. Mibanjina ny eclipse amin'ny pahatonina io no tanjon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fototra ny eclipse eto Madagasikara izao. Manoloana izany indrindra dia hoentitra ny ministra amin'ireo mety hanao osoka ny solomaso mety hitarika amin'ny fahajambanany sy fanaovana ny solomaso natokana ho an'izany. Raha misy tratra sanatrika amin'le resaka eclipse solaire io ka misy mivarotra solomaso tsy ara-dalàna dia tena entitra ny fitondram-panjakana miala tsiny zay miala fony satria ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ny mason'ny vahoaka malagasy dia tsy azo ataona tsy azo anaovana zavatra tsy mety. 15 taona lasa izao no niseho eto Madagasikara ny eclipse izany hoe tamin'ny taona 2010 no nipoitra farany ka izao niverina izao indray. Any Mahajanga sy Tamatavy no tena isongadina izany raha toa ka samy ahita avokoa ny eto Madagasikara. Aharitra adiny 3 sy 7 minitra ny eclipse ary 3 minitra no tena ho takona tanteraka ny masoandro anomboka amin'ny 12 ora sasany izany.